mbola am'izay baolina kitra izay ihany institut Gola zay karakarain'ireo sampam-pampianarana ambony tsy miakina ny sport event moa no mikarakara izany ka nanomboka tetsy mikanjana larby tamin'ity faran'ny herinandro ity izany faninanana izany mitateriny namana zakino amintsika ny vokatra izay lalao izay. Ny sabotsy 9 septambra teo ka hatramin'ny 4 oktobra zao nanantanterahana ny andehan'ny faharoa amin'ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny sport event ho an'ireo sekoly ambony tsy miankina nampitondraina ny anarana hoe Institut Gola, sekoly ambony valo dia ny ISM, IUM, INSKE, ESCAM, ISCAM, IMGAM, UCM ary ESCAN namaly ny antso mikarakara tamin'ity andehan'ny faharoa ity. Tanjona amin'izao hetsika izao moa no ampifandray ireo mpianatra amin'ny alalan'ny baolina kitra. Eo ihany koa ny fampisehoana fa tsy ny fianarana ihany no voafehan'ireto mpianatra ambony reto fa ny fanatanjahantena ihany koa. Nandritra ny andro voalohany natao tamin'ny andro sabotsy io dia lalao efatra no natao. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia resin'ny ekipan'ny IUM miakanjo mavo tamin'ny isa 4-2 ny ekipan'ny ISM. Saivina fa ity ekipan'ny IUM ity no nibata ny anaram-boninahitra nandritra ny andihan'ny voalohany nataon'ny volana oktobra 2024. Anarak'izay dia niona ny ekipan'ny INSKE sy ny ESCAM. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny INSKE miakanjo mena sy mainty mpandresy tamin'ny isa 2-1. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. IMGAM nandresy ny ISCAM 2-0, UCM nandresy ny ESK tamin'ny isa 2-1. Ifarana ny 30 septambra ho avy izao moa ny dingan'ny fifantsanana. 2 oktobra kosa nanaovana ny ampaifadalana raha ny 3 oktobra nanantanterahana ny manasa-dalana. Ho faranana amin'ny fomba manendriketrika ny 4 oktobra ity andehan'ny faharoa amin'ny Institut Gola ity.